avy amin'ny Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Anio ry havana dia alahady natokana fiangonantsika ankalazana an'Andriamanitra noho ny nahatratrarany sampana zava-maneno ny isan-taonany. Ny loha hevitra izay novidian'ny sampana hoentina mamakivaky ity isan-taona ity dia ny hoe ô miompy are. Izany loha hevitra izany dia nalaina avy amin'ny teny izay hita ao amin'ny salamo fa 1:70, ny 2:4 sy ny 3:7. Vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Izao kosa hideranao amin'ny valia dia ny fahamarinanao Andriamanitra. Ankalazanao amin'ny lokanga ao ry iray masin'Israely eo, ioby milotro raha mankalazanao ny fanahy koa izay efa navotanao. Ny sampana zava-maneno arak'izany no hitarika antsika mandritra ity fampivavahana ity ary manaza antsika rehetra efa mitsangana moa zany tsika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Hisaotra sy hidera an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakinan'ny salamo 100 ny andiny rehetra ary aorian'izay dia rahantsika mihira ny hira voalohany ao amin'ny firana, ny andininy voalohany, 7 ary ny 5. Rehefa hita ny teny dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Miobio an' Jehovah ary tany rehetra, manompo an' Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra. Izy no nanao antsika ary azy isika. Siondro fiandrina. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindram-pony ary miaritra hatramin'ny taranaka amin'ny andiny ny fahamarinana. Amen. Vavetsika Tompo. Mideranao zahay Tompo, mideranao zahay satria mbola miaina, mbola velona, mbola mijoro. Mideranao zahay satria tsy mba natokony zanak'olombelona zahay, izay tsy mahavonjy fa ianao no itokianay. Manjaka mandrakizay ianao Jehovah, mahatokony fitondranao izahay. Mangataka ny asan'ny fanahinao masina amin'ny isam-batan'olona izahay mandritra izao fotoam-pivavahana izao ka ho tsapanay fa te hanao zava-baovao aminay ianao anio ka azo hery izahay ary hitombo finoana. Kotaro izahay amin'ny zavatra rehetra ataonay, ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka isika.
ry havana malala eno amin'ny fanajana sady eritrereto tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy iteran'i Jehova. Salamo fa 150 andininy fahaenina. Iraintsika ny hira 7ambinifolo sy 700.
Favaksika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanafitra anay eo, masina ianao sady mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpalota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra eo anatrehanao. Izahay tena nota taminao tamin'ny eritreritra sy ny teny ary ny asa, sady nitorotoronina tamin'ny eloka sy ny fahotana, ary noho izany dia tokony ho very sy ho elonina mandrakizay izahay. Nefa noho ny fahasoavana sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona sy mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izahay ry Andriamanitra, mamindrafo aminay mpanota mahantra ka mahamela ny elokay. Ataontsika ny hira ry Andriamanitra. Amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka omen'ny Tompo antsika. Hoy ny Tompo, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra, ary na hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindrampoko, ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako. Raha misy manota, dia manana solo-vava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy, ilay marina, ary izy no avitra noho ny fahotantsika. Voavela ny elokareo amin'ny anara-masina. Amen. Ataontsika ny hira fa 7:valopolo sy 700 ny andininy voalohany sy faharoa. Tahaka namelan'ny Tompo ny elokareo no aoka mba hamelanareo eloka kosa. Koa aoka hamelan'ny eloky ny namantsika isika ka hiteny amin'ny tsirairay eo akaikinareo eo izay manao hoe ho aminareo any fiadanana.
afaka mipetraka isika. Mialohan'ny ialona sy hamakiana ny teny soratra masina dia ataontsika ny hira fa 770 ny andininy voalohany ary manasa ny tompony anjara hiakatra ity. Je vous invite à la prière. Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs et disposer nos cœurs à lire ta parole, Seigneur. Que ton esprit vienne à nous et sur nous pour que nous puissions pleinement recevoir ton message. À travers la lecture de ta parole, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs et nous apprendre encore plus sur ta vérité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment de lecture que tu nous donnes. C'est dans ce nom que je fais cette prière. Amen. Alors, je vais lire dans Psaume chapitre 71, versets 17 à 24. Psaume 71, 17 à 24. Au nom du Seigneur, ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force et la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. Ta justice, ô Dieu, atteint les sommets.
tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter les abîmes de la terre. Tu augmenteras mon honneur, tu me consoleras encore, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe, Sainte d'Israël. Pour te célébrer, j'aurai la joie sur les lèvres et dans mon âme que tu as libérée. Ma langue proclamera à chaque jour ta justice, car ceux qui cherchent mon malheur sont honteux et rougissent. Amen. Ho toizatsika ny vaky-teny eo amin'ny Apokalipsy toko 17, andiny 7 hatramin'ny 17. Apokalipsy toko 17, andiny 7 hatramin'ny 17, amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa afaky izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samihafa fiteny nitsangana teo alohana ny seza fiandrana sy teo anatrany zanak'ondry. Ny akanjo fotsy lava sady ny tana sampatrofy teny an-tanany. Dia niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: ny famonjena aneo any Andriamanitrantsika izay mipetraka eo ambony seza fiandrana sy ho an'ny zanak'ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrana mba amin'ny olona sy ny zava-mananaina efatra, dia niankohaka teo anoloana ny seza fiandrana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe: Amen. Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny fahirezany aneo any Andriamanitrantsika mandrakizay. Amen. Ary ny anankiray tamin'ilay olona namalaka nanao tamiko hoe: iza moa miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy? Fa hoy izao taminy: Tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko: ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony no sasany sy no fototsiny tamin'ny ranon'ny zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloana ny seza fiandran'Andriamanitra izy ka manompo azy andro amanaina eo amin'ny tempoliny. Ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrana dia amelatra ny trano ilainy andrakotra azy. Tsy honoana na angetaeta intsony izy ireo, ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrana no hipiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanon'ny ranonainy, ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomasy rehetra amin'ny masony. Amen. Toizatsika ny famakian'ny filazantsarany jaune toko 10, andiny 17 ka hatramin'ny 17. Miara-mitsangana antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ondriko, ny onjika, mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay. Ary tsy izy androvaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izy nanome ahy dia lehibe noho izay rehetra. Ary tsy misy mahay mandrovaka amin'ny tanany iray, izao sy ny iray dia iray ihany. Amen.
falikotsika androany mandray any pasteur Charles izay tondra ny ten'Andriamanitra amintsika manasanao pasteur. Ry kristianina malala fiangonana eto Toulouse ampitomboina lalandava ho antsika ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Tena mpifaliana lehibe tokoa no hijoroana eto anatrehanareo ary fifaliana tsy mitratra no entinay hitondra izao afatra izao amin'izao fety malaza ny sampana zava-maneno izao. Hivavaka isika. Tompoandriamanitra eo misaotra sy mideranao izahay fa nomenao tombonandro ka tratran'izao isan'ny taona izao. Misaotra anao ihany koa tompo fa ianao nanomana ny fonay mba hanatonanao ary hiaino izay tianao ambara aminay. Tompo mangetahetanao ny fonay, nonanao ny fanahinay, nona ny teninao, teny mamy, koa angatahanay izany tompo mba ho atefanao aminay amin'izao fotoana izao, mitenena fa miaino ireto mpanomponao. Amen. Mipetraka ianareo. Ry havana, anompanantsika izao afatra izao dia ny lohateny, lohahevitra izay nentin'ny sampana zava-maneno ankalazana an'Andriamanitra amin'ny ity andro anio ity. Efa nivakiana teo izany lohahevitra izany fa voafono voaompana amin'ny teny iray dia ny fiderana. Hoy ny mpanao salamo izay anompanantsika izao afatra izao: izaho koa hideranao amin'ny lokanga, ankalazanao amin'ny valia aho ry iray masin'ny Israely. Teny notsongaina tao amin'ny salamo. Fantatsika ny dikan'ny salamo. Boky mpivavahana nampiasaina ary ampiasaina isan'alahady ny salamo. Mirakitra zavatra maro rehefa mijery isika, misy toko 50 ary hita ao vavaka, hira, fananarana, fampaherezana, fanentanana. Fa amin'ireo zavatra ireo dia ny hira no be indrindra. Manambara zany fa ny fankalazana an'Andriamanitra no lolaharana amin'ny asa fanompoana izay ataontsika. Ka rehefa mamaky salamo ireo jiosy tamin'izany fotoana izany dia mihira, psalmodie, mihira ny salamo, mankalaza ny anaran'ny Tompo. Be dia be ny andininy maro sy toko izay entina ankalazana ny Tompo. Ny antony ankalazana ny Tompo, anisan'ireny fankalazana ny anarany, anarana masina. Raha mijery ny salamo 9 isika dia mahita izany. Anisan'ireny fankalazana ny fiandrianan'Andriamanitra. Mbola amin'ny salamo 9 ihany na
any amin'ny salamo fasivy ambin'ny folo ohatra fankilazana ny asan'Andriamanitra salamo fahavalo amby sivy folo miraha firambo avao miraha dera vaovao ho an'Andriamanitsika fa efa nanao fahagagana izy efa ambony dia ambony efa tsy takatry ny saina ny asa vitany betsaka ny toko sy andininy manambara ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra manambara fitiavan'Andriamanitra manambara ny faharom-pon'Andriamanitra rehefa mijery ny salamo fahatelo amby zato tsika ohatra dia dibo-kafaliana ny fotsika fa hita ao daholo ny karazana fitahiana sy ny karazana fitiavana fiantrana omen'Andriamanitra atsika mendrika hoderaina Andriamanitra ary mendrika hoderaina izy tsy amin'ny andro mahafaly ihany tsy amin'ny andro fety toy izao ihany fa amin'ny andro ny sedra sy ny fitsapana koa dia anao tahaka ny Joba isika isaorana ny anaran'i Jehovah amin'ny fitsapana rehetra izay miatra amintsika ka izay no voaboasantsika foy anio inona moa no atao hoe midera an'Andriamanitra nolazaina teo inona avy no antony hiderana an'Andriamanitra fa inona ny votoatiny izany fiderana izany ny voalohany indrindra rehefa midera ianao mankalaza an'Andriamanitra dia manambara manaiky miaiky fa izy no tompo tokana Andriamanitra saro-piaro amin'izany mahatompo aza zany tsy tiany isika manafangaroaro an'Andriamanitra sy ireo saritsarin'Andriamanitra ireo Andriamanitra tsy izy sy ireo sampy tompo zany ny fomba fanajana azy tompo topoina isika dia natsoin'Andriamanitra mba hanompo azy tompo ankatoavina nomeny ny lalàna ny didy isika mba ankato azy ary Jesosy Kristy dia nanome antsika didy vaovao mifankatiava fa izany no ahafantarana fa mpianatra ianareo raha mifankatia izay fiderana izay satria izy tompo dia izay no takian'Andriamanitra voalohany amintsika izay ny exigence de Dieu la première izay tiany ambaratsika ka tsy tsika olombelona ihany fa ny zava-mananaina amin'ny lafiny rehetra tahaka nefa nambara teo amin'ny liturjia aoka izay rehetra manam-pofinaina samy idera an' Jehovah ary voafona amin'izany fiderana izany avokoa ny fankalazana ny fankasitrahana ny fanomezatoky ny fekepinona renydrehetreny dia fiderana avokoa mana toerana makadiry eo amin'ny fiainam-bavaka sy amin'ny fanompom-pivavahana ny fiderana izy no fiasana ho fitazam-panahy izy no fiasana ho fampianarana ny tsirairay ny dikany hoe tena midera n'Andriamanitra tokoa izy no entina mifampitaiza mifananatra araka amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Kolosiana mifampianaraka amin'ny fananara amin'ny salamo
sy ny firana ary ny tombokiram-panahy manana anjara toerana lehibe eo amin'ny finoantsika eo amin'ny fiaina mpinoantsika ny fidarana an'Andriamanitra ary faly izy rehefa tanterakitsika atsakany sy andavany izany. Raha miandry mpiderana toy izany ara ny tompo Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy, fantatsika fa Davida dia miaiky izany isaky ny manonona, isaky ny manoratra. Tsy misy fiderana sy fanomezan-toko lehibe tahaka ny hoe Jehova no mpiandry aho, tsy hanan-java-mahory aho, tahaka ny hoe misaoran'i Jehova ry fanahy, aza misy adinoinao ny fitahin'ny rehetra. Na tsy azo zany Davida dia miantso sy manentana ireo mpiara miaina amin'ny rehetra, ireo vahoaka entiny rehetra, tahaka izany koa isika. Mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra, mahatsiaro fa Andriamanitra dia mendrim-piderana, Andriamanitra dia manomeny soa, tsy tapaka ho antsika isan'andro, dia mahatsiaro izany tsika dia mitaona ny namantsika, rahalahy ny anabavy, ny rahavavy, ny mpiarabelona rehetra, mitaona ka manao hoe miara mankalava an' Jehova amiko ao amin'ny Salamo 4:3, ary ao ka samy anandratra ny anarany isika. Ny zavatsoa hitany Davida, ny zavatsoa noraisiny Davida tamin'ny fiderana no tiany hozaraina ireo mpanaraka ny tompo rehetra. Ny zavatsoa izay hitantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro no tian'Andriamanitra hozaraintsika amin'ireo namantsika, hoentintsika mitory an'Andriamanitra. Ary izay misalasala, izay miaotraotra, izay miambatrambatra dia tenenitsika, taomitsika tahaka ny Davida, andramo ka izaho fa tsara Jehova. Mizara ny zavatsoa no raisina fiderana an'Andriamanitra avokoa izany. Matetika nefa ry havana, ny fiainana moa dia tantely amam-bahona, mifangaro ao ny mamy toy ny tantely sy ny mangidy mafaitra, mifangaro ao ny hafaliana tsombotratra sy ny fahasairanana fahoriana mahavaky fo. Tahaka ny Davida eto amin'ity Salamo 1:7 ity, mitantara ny zavatra manjo azy saika isan'andro. Raha fitinina dia izao, sehatra loza ny mpanompon'Andriamanitra ary hodidiny pahavalo. Zany loza zany na fahavalo zany dia ao ny aretina, ao ny fanenjehana, ny fankalana, ao koa nefa ny loza voajanahary, catastrophe naturelle. Hodidiny pahavalo feno fialonana sy mioko amono ny mpanompon'Andriamanitra. Davida tiako resahana eto, ary fantany
fa ireo fahavalo ireo dia miandry kendri-tohona, miandry occasion amin'nganana, anjerana ary amin'nona azy mihitsy. Ka raha vao hitany toa mijalijaly, raha vao hitany toa velotaraina teo ny fahavalo. Io fanafon'Andriamanitra, io fanavelan'Andriamanitra ho rery, enjeo io, sambory io, vonoa io. Mety miatra amintsika eo amin'ny fiainantsika izany. Misy ny zava-misy tsy voatery manana endrik'olombelona izay mihaza atsika, ary indrindra misy ilay ratsy, misy ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra izay mikendry isan'andro, miandry kendri-tohona mba handresena sy andavonantsika. Eo natrehan'izany nefa na dia mitaraina azy, mivavaka isika, mangatabonjy amin'Andriamanitra, mangatabonjy tsy hoe zavatra tokony ataontsika fotsiny, fa misy finoana ao anatin'izay, misy fatokiana fa Andriamanitra dia anavitra. Mahatsapa fa Andriamanitra tsy mba mandao mandrakizay, izy dia tsy mba mivadika amin'ny fitiavany, na dia mafiatoka sy naditra aza ny zanak'Israely, olom-boafidin'Andriamanitra, firenen'Andriamanitra, vadika amin'ny isan'andro. Andriamanitra tsy mba nahafoy izany vahoaka izany, ary tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nanome antsika ny rano, dia nasehony ny fitiavany antsika, tsy nahafoiny isika. Andriamanitra tsy mba mivadika, ary ny fahoriana na dia mahery azy, mafy azy, dia tsy mba maharitra mandrakizay. Fahoriana mandalo ihany, fa ny fitiavan'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Na hoela na hoaingana ny rao mitatao dia hisolo masoandro mibalika. Na hoela na hoaingana dia ho resy ny ratsy, ho resy ny mpanenjika. Noho izany dia midera ny tompo isika noho ny toetra ny mahatoky, tsy mivadika amintsika. Misy fomba zay dia raha tsika ny tompo dia tahaka ny androany, manakoako ny oby sy ny hira ataon'ny mpiangona. Nefa mbola tonga lafatra noho izany, ambonimbony kokoa ny oby sy ny hira ny fankalazana ataon'ny mpiangona rehefa miaraka amin'ny mpitendry zava-maneno. Hita ho feno fatra ny hatsarana, ny hatsaran'ny fiderana rehefa miaraka ireo, ka dia ambaraden' izao
fa ny zava-maneno dia tsy ambonambony tsy zavatra natao andravahana fety tsy oriny mafotsiny fa manana dikany lalina manana ny toerany manokana eo amin'ny fankalazana manana ny toerany manokana eo amin'ny fitaomana manana ny toerany manokana eo amin'ny fanentanana anatona ny tompo manana ny toerana manokana amin'ny famporosihana iombom-panahy miotany arino fo rehefa mahafinaritra ny zava-maneno mirindra tsara ary rehefa mihira mafy maredona ny mpiangona fantatsika fa tamin'ny androny Davida tamin'ny androny Asafa dia nisy chorale izay niaraka tamin'ny zava-maneno ary nisy mpandihy koa aza tamin'izany ny zava-maneno rehetra ao amin'ny baiboly tamin'ny androny Davida no nantsoina ankalaza an'Andriamanitra ao ny zava-maneno tsofina ao ny zava-maneno tendrena ao ny zava-maneno kapohina reny rehetreny dia natsoina aneo amin'Andriamanitra ny fiombonana misy eo amin'ny vahoakany izay mankalaza azy aneo amin'Andriamanitra fa ny fiderana dia zavatra kolektif ary raha ohatra resaka fiombonana isika fiarahana tsara amin'ny mpitendry zava-maneno sy ny mpihira dia mazava ho azy fa mila fahaizana mampiaraka mila fahaizana mampirindra ny zavatra atao ireo mpandray anjara rehetra mila manao izany na ny mpihira na ny mpitendry tsy mety raha samy maka ho azy tsy mety ny mpitendry zava-maneno raha samy manao izay ampivoakany anazy anankiray fotsiny aleo mba ataoko mafimafy ty fa sao dia tsy heno loatra ataoko mafimafy ty fa ty mba amin'izay mba mahazo tehiko te hikany anaty on ne cherche pas à briller mais on cherche l'harmonie mba samihafa ny zava-maneno atao am-piangonana sy ny spectacle dia izay any amin'ny spectacle ny ataon'ny mpitendry zava-maneno dia izay tonga ny mpijery ho afa-po hitehika hioby an'ilay mpitendry ireo mpitendry fa atao am-piangonana ny zava-maneno ny zavatra tadiaviny voalohany dia izay firindrana zay izay harmonie zay satria tsy adino fa ny personnage principal et ça c'est important ny personnage principal ao anatin'ity fotoam-pivavahana ity manomboka any amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany dia Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy izy ihany no banjinina izy ihany no ankalazaina fa na ny hira na ny zava-maneno dia fitaovana ihany eny fitaovana mahomby fitaovana mitondra aim-panahy fitaovana mampiotana ny fo nefa fitaovana fa ny tena izy
zay personnage zay Andriamanitra no personnage. Ny mpitendry sy ny mpihira dia manatotosa zany amin'ny mpifaliana manao zay ahatonga lafatra ny fiderana an'Andriamanitra. Ka tiako ambara dia zao, ao anatin'ny fitendrena dia misy aloha ny fitiavana, tianao ilay zavatra tendrenao nefa tianao ambonin'izany Andriamanitra. Misy ny fifaliana, faly ianao mitendry, ary misy any mpitoerana any mety ho mpitendry zava-maneno izy rehefa mahitanao mitendry tsara dia mangoritsyna mangididy dolidolo ny tanany manontolo te hitendry. Misy ny fanajana nefa ambonin'izany rehetra zany ny fanetretena. Averiko ihany, tsy manao spectacle isika mitendry zava-maneno. Resako amin'ny spectacle hoe manao rifa tsara tarehy dia miavaka be, dia zay tiako lazaina. Fa ny tiako lazaina amin'ilay hoe zava-maneno mirindra dia tena mampiara-peo tsara mihitsy tokoa ho an'Andriamanitra. Ry avana malala ny fahaizana mitendry zava-maneno dia fahasoavana, talenta manokana avy amin'ny Tompo. C'est un don de Dieu. Fahasoavana omeny zay tia notolorana izany. Firofiry moa amintsika nefa naniry mba hitendry zava-maneno, mianatra, nefa tsy lasa lavitra satria tonga mandehasika mianatra any misy mpampianatra zava-maneno, mianatra antsika indrindra raha rehefa lehibebe, mianatra antsika ray volana, afaka 3 volana angamba mahay, tonga ny ray volana efa tsy hita intsony. Firofiry akory maniry ahay zava-maneno, fa Andriamanitra efa nifidy izay tiany hitendry, izay tiany hankalaza azy amin'ny feon'ny zava-maneno. Andriamanitra efa nifidy anareo ary nanome anareo zany fahasoavana manokana izany. Ary tian'Andriamanitra izay fahasoavana izay mbola averiko ihany hankalazana azy. Tian'Andriamanitra izay fahasoavana izay ampiasaina mba hampiroborobo ny aim-panahy, hampiroborobo ny fiombonana. Raha vao mahay mampiara-peo nareo dia efa sary ny fiombonana sady zay. Hampiroborobo ny fifankatiavana, asan'ny zava-maneno avokoa izany. Manana talenta ianao, hitapoko hitam-pirenena eto ny talentanareo, tsara tarehy, mahafinaritra. Za manokana dia afa-po hoe rovinareo mba hisy ohatran'io any Montpellier. Any aminay mbola misy mpitendry maromaro fa saingy mbola tsy tafiditra amin'izao toerana misy anareo zao. Ampiasao feno ny talentanao amin'ny fitendrena, ampiasao feno ny fahasoavana manokana izay nomenanao, dia ho faly aminao ny Tompo. Faly aminao izy satria mpanompo mahatoky ianao. Faly aminao izy dia hiteny tahaka ilay niteneny tamin'ny mpanompo izay nampiasa ny talentany hoe tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky. Zao fotsiny rehefa mitendry zava-maneno na membre ao amin'ny sampana mozika,
dia tadio lay niteneniko teo harmonie et humilité. Tadio ny tenin'ny mpanao salama manao hoe Jehova o, Andriamanitra o, aza izay nomena voninahitra fa ny anaranao ihany. Anjarantsika izay, adidintsika izay, asantsika izay, manome voninahitra an'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay ny tompo dia teny hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Izay koa dia ho antsika vahoakan'Andriamanitra. Vahoakan'Andriamanitra na tsion'Andriamanitra hankalaza azy. Raha teo ny zava-maneno kanefa tsy teonareo, tsy nisy heriny loatra ny fankalazana. Raha nirendreona ny zava-maneno ka nanginy ianareo na ny monimonina fotsiny fa tsy dia tena nihiry, tsy nanana lanja ny fankalazana ary tsy feno fatra ny hafalianareo. Ianareo koa dia tafiditra amin'ilay nolazaiko teo, nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana. Izao fahatongavanareo maro be izao fotsiny dia efa fahasoavana, ary ambonin'izay indrindra ny fanaovanareo ny zavatra voalohany izay takian'Andriamanitra dia ny fiderana azy. Ka ovakitsika averenantsika faran'ilay teny teo, izay lohateny noraisin'ny sampana zava-maneno. Izaho kosa Tompo, hideranao amin'ny valia, ankalazanao amin'ny lokanga, iobo ny molotro ho antsika piry izay raha mankalazanao, satria ny fanahiko manontolo no efa navotanao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mitsangana andray ny fahasoavana. Ho amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Petraka ianareo fiangonana.
volana manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra iray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tongontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Marie Virginie nijaly raha nanapaky Pontius Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina ninona tamin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray tsy toa avy any no hiaviany tsara ny vela sy ny maty. Raha isika ka manasa ny tokony anjara amin'izany mba hiakatra. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray no azo ambara amintsika anio. Filazana manjo, amin'ny finoana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana antsika, vahoaka an'Andriamanitra eto anivon'ny FPMA, fanondraisin'ny tompany aminy tamin'ny faharoa ny volana May teo ny mpanompony, pasteur Rakotondraibe Richard, filohan'ny FPMA teo aloha. Raha mandrenimbonantsika, voaka an'Andriamanitra eo anivon'ny FPMA, pasteur Rakotondraibe Richard, ko miaraka miombona tanteraka amin'ny vady aman-janany ary ny fianakaviana rehetra isika. Hoy ny birao Foibe FPMA. Vaovao tafo. Taratasy fisaorana. Nazo fisaorana ny fiangonana avy tamin'ny fianakaviana Andriamy Fidy Pascal Colombe sy ny fianakaviana Rabaky Vololona Thérèse. Filazana mariage. Andriamanitra fitiavana ianao, ampy ho anay ny fahasoavanao. Tina Rajonarson sy Edy Raveljon dia faly manasantsika anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany ny asabotsy 20 May 2024 any amin'ny Temple du Salin amin'ny 3 ora tolakandro. Ity no filazana voalohany. STK. La RNSTK se déroulera du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2022 sous le thème « Suis-je un ambassadeur fidèle ?» Pour de plus amples informations et pour les inscriptions jusqu'à mi-mai, veuillez vous adresser au bureau STK. Sekoly ny tenin'Andriamanitra STA, ny fankalazana ny faha-efapolo taonan'ny STA dia atao any Saint-Christophe Masseub ny alahady 12 Jona ho avy izao. Ny fandraisana anjara amin'ny sakafo dia 10 € isan'olona. Ny fisoratana anarana dia manomboka anio ary mifarana ny 20 May any amin'ny mpampianatra na ny birao STA. Fandinihan-draharaha, antsoina ny mpandray rehetra ho tonga amin'ny alahady 20 May fa hisy raharaha hodinena mikasika ny fitsipika mifeny loholona. Adidy, araka ny tapaka tamin'ny akatoka tamin'ny alahady 19 Janoary lasa teo, da nampiakarina ho 15 € ny adidy ho an'ny mpiasa ary 10 € ho an'ny tsianasa sy ny mpianatra ary ny efa misotro ronono. Tsapa nefa fa mbola maro ny manao virement tamin'ilay adidy taloha mbola tsy nampiakarina. Koa mampirisika atsika izay voakasika izany mba hanao mise à jour ny virement dia misaotra atsika meloha. Catéchumène. Misy catéchumène androany eto amin'ny Vieux Temple amin'ny 4 ora tolakandro. Asa fitandremana. Mandritry ny fialatsasatry ny mpitandrina hatramin'ny faha 20 May dia tsy misy ny permanence sy ny étude biblique. Fanadiovana ny trano fiangonana. Ny tompony anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny STA sy ny STK. Diarim-piangonana. Ny fampompivavahana amin'ny alahady 15 May heriny anio dia manomboka amin'ny 10 ora sasany eto amin'ny Vieux Temple. Isy fampianarana dingana fahasivy ataon'ny mpitandrina Tedy Ramaherjon amin'ny 7 ora sy 5. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana.
dia mbola faly miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'ny tompo. Fanampim-baovao mikasika ilay fahoriana nolazaina teo ny nodimandry ny filohan'ny FPMA teo aloha zany a dia nisolo tenantsika fiangonana ny pasteur Élisée André Miandra sy pasteur Seth Rasondraibe izay any Madagasikara amin'izao tamin'ny fandevenana. Manarak'izay misy fanitsiana kely tamin'ilay taratasy fisaorana fa avy amin'ny fianakavian'Andria mifidy Colombe Pascal ilay taratasy fisaorana fa tsy avy amin'ny anarana faharoa voatonona teo ialana tsiny. Ary fahatelo misy taratasy voaray avy amin'ny tafo FPMA Grenoble ka nangataka zareo mba ho vakiana amin'ny fiangonana izany. Ho an'ny FPMA manontolo ho aminareo any amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Andro vitsivitsy zao dia tratra ny aretina Covid-19 ny mpitandrina Rarindrano Falimanana sy Sabina vadiny, mpandrindra ny tafo FPMA Grenoble ary filoha-mpanampy FPMA. Eny amin'ny hôpitaly Sabina any amin'ny réanimation ary araka ny filazan'ny mpitsabo dia son pronostic vital est engagé. Ny aretina Covid dia niteraka zavatra hafa ho azy. Ny mpitandrina Rarindrano Falimanana kosa dia ao an-trano no mitsabo tena. Araka ny fandaminana niarahana tamin'ny fianakaviana dia mizara izao vaovao izao anareo ny tafo FPMA Grenoble ary miangavy ny anapartahana izany. Nametraka rojon-bavaka chaîne de prière koa ny tafo izay anasana ny rehetra, koa toy izao ny fandaminana. Ny atoandro amin'ny raikatra amin'ny roa ora dia asaina ny tsirairay hivavaka amin'ny toerana misy azy. Isaky ny hariva amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo sasany dia amin'ny alalan'ny Zoom izay voalaza ary mbola hozaraina amintsika amin'ny mailaka zany no iarahana amin'ny rojon-bavaka. Ka raha afaka miaraka aminay ianareo dia isaorana mialoha sahady. Ka manona ny fiadanan'ny tompo ho aminareo ny tafo FPMA Grenoble ary ny tenin'Andriamanitra manao hoe mifampivavaha mba ho sitrany ianareo ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Jakoba 5:5-20. Tonga amin'ny fotoana irabanan'ny vahintsika izao amin'izao maraina izao dia miaraba manokana any pasteur Charles Rakotondramanana isika ka mangataka anao pasteur hitsangana eny an-toerana arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana. Dia faly izahay fifaliana lehibe ho anay FPMA Toulouse ny mandray anao amin'izao maraina izao. Tonga nizara ny tenin'Andriamanitra amin'izao isan-taona ny sampana zava-maneno eto amin'ny tafo izao. Tonga soa pasteur ary manona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao izahay ary ny FPMA Montpellier manontolo. Ary dia fifaliana ho anay ny miaraka ny derin'Andriamanitra taminao anio. Ny mahita anao dia mahita koa izay ny tafo FPMA manontolo izay tafo raha vavy raha tao eto amin'ny faritany Atsimo andrefana ary miara-miasa akaiky amin'ny tafo FPMA Toulouse koa mampamangy indrindra any amin'ny komitin'ny tafo misy ny FPMA Montpellier izay tarihanao mampamangy Andramatoa mirary fahasalamanao azy hatrany ary dia mirary ny dianao tonga somatsara hiverina anio hariva any Montpellier. Pasteur Charles Rakotondramanana koa dia mpitandrina mpandrindra ny faritany tsy zoina amintsika intsony izany ka dia misaotra pasteur amin'ny fahatongavanao anio ka dia fiadanan'ny tompo aminao hatrany. Mahazo mipetraka ianao. Fanao fiangonana koa ry havana ny miaraba ireo vahiny izay mandalo isaky ny alahady rehefa miara-mivavaka isika ka raha misy aminareo izao vao tonga eto dia angatahana hitsangana eny am-pitoerana ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana tompoko. Tsy misy eny ary fa dia mitony fampivavahantsika. Misaotra tompoko. Tonga amin'ny fotoana ny rakitra isika ka mandritra izany
dia ataontsika ny hira fa 3:17 ary marina koa fa ho an'izay tsy niomana tamin'ny vola taratasy na ny pièce moa zany dia misy ny panier connecté izay afaka andoavana amin'ny carte bancaire dia izay mikasa andoa amin'ny alalan'izany dia angatahana mba hanangatanana. Ataontsika ny hira fa 3:17. Thank you.
tonga amin'ny fotoana manokana ny sampana zava-maneno isika koa dia mangataka ny tompon'andraikitra androso ity. dia mbola mpitombora amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miobi are. Izany no lohahevitra no fidin'ny sampana zava-maneno indrim-peo iarahantsika na makafaka tao anatin'izay roa andro izay. Miobi are izay nandraisantsika rehetrarehetra anjara nanomboka omaly. Telo taona tokoa izao no nisian'ny sampana zava-maneno endrim-peo teto amin'ny fiangonantsika. Telo taona izay nisy ny ambony, nisy ny ambany, nisy ny teo an-tenatenany. Ary niarahantsika rehetra ny aina ny fitsapana tamin'ny Covid-19 izay nanana ny sampana rehetra sy ny fiangonana ihany koa fahasarotana kely teo amin'ny fandridrana. Nefa miseho ny voninahitr'Andriamanitra ary porofon'izany ny isa-taona izay niarahantsika omaly. Ny voalohanteny dia fisaorana. Fisaorana ny fiangonana nanaiky niara-ny asa feno taminay tamin'ny fanatanterahana izany isa-taona izany. Ary tononona miavaka ny fisaorana ny pasteur Charles Rakotondramanana izay nanaiky hitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany. Nahazo fampianarana hafa indray tsika androany, na dia efa nahazo ary maly, dia nahazo be loatra ve sika sa mbola mila? Zay zao ny fanontaniana. Fa nisaorana ianao pastera nitondra izany, ary niteny ianao teo hoe manana tokoa zay, manana ny sampana zava-maneno, dia hoy zay aminao hoe mino fotsiny ihany, mbola ho avy ihany koa ny sampana zava-maneno any Montpellier. Ary eo anatin'ny faritany ny sampana zava-maneno dia manomboka ihany koa, ary fantatrao tsara zany, miara-miasa ary indrindrandrindra mba ahafahana manentana ny tafy rehetra mba hanana sampana zava-maneno. Koa dia mampita ihany koa ny fireretsoa sy fiarabana ho an'ny fiangonana sy ny mpitendry zava-maneno namana rehetra ao amin'ny tafo Montpellier. Manaraka izany tsy adinoana, ary efa notenenina maly tamin'ny antsipriany ihany ny fisaorana antsika rehetrarehetra. Ny pasteur Elizy Andremiandra izay nitarika antsika, ny komity, ny firaisan'ny sampana, ny inona daholo moa tsika teo, ny USPMA, ny ekipa teknika rehetrarehetra izay nanomboka niara-ny asa omaly mitoy androany amin'ny fanaparitana, amin'ny diffusion zany. Misy koa ny mpakasary izay mbola hiasa mafy rehefa aveo, ary efa nandrindra tsara tokoa tamin'ny alalan'ny dinidinga izay efa natao mialoha. Dia ary ny tsy kely indrindra akory dia ianareo rehetrarehetra izay nanaiky hiaraka taminay tamin'ny fankalazana izao isa-taona izao. Mahavariana ry havana ity fankalazana ny isa-taona ity, fa raha ny tokony izy moa le izy hoe isa-taona ny endrim-peo, dia nefa malitsika rehefa tena nieritreritra tsara dia izy tena tsy isa-taona ny endrim-peo mihitsy le marina, fa isa-taona ny fiangonana mihitsy. Satria ny fiangonana sy ny sampana rehetrarehetra no ny hira, tsy hira ray, tsy hira roa, hira maromaro ihany izy teo. Ka hoy aho hoe aharitra tokoa ane izany fiarahantsika izany. Ary raha mahita sika, raha miteny tsika hoe ny sampana endrim-peo dia sampana zandriny indrindra, tsy tena hoe fahavalo mba tsy ovaova ny fandraisantsika azy, fa sampana zandriny indrindra eto amin'ny fiangonana dia hita fa tena afaka amiray isika. Ary raha ny sampana zandra ny mahavitan'izany ao anatin'ny fiarahantsika rehetra dia tsy inona izany fa pirofo ny fiasan'Andriamanitra tao amin'ny fiangonantsika, ary antenaina androso hatrany izany.
mbola vavolana me zao mbola sampana vitsivitsy any nanao isa-taona dia ozytsika hoe mahereza ry sampana isany mahereza ry fiangonana fa mbola isy sampana hafa anaraka ao arinao hatramin'ny volana desambra dia ara-iasatra antsika zay no izy manaraka izany misy tsika manontany tena ihany amin'izao hoe ahoana moa le sampana endrim-peo mbola misy tsy natadidy tamin'le nanomezana anarany iny hoe inona moa ny dikan'le sampana endrim-peo tamin'ny tamin'ny fahery-taonany sampana dia endrim-peo tsy hoe akory hoe ny sampana endrim-peo na ny mpikambana amin'ny sampana ny endrim-peo no tena enjana anazy zokony indrindra amin'ny fahendrena tsy zay akory le izy fa nisy dikany mazava le izy ka averiko kely le endrim-peo ENDRIPEO tsy hanao an'izay tsony ary fa azotsika angamba dia milaza ny muzika na tonalité ny endrim-peo miaraka amin'le H zany le intso eo aloha dia ataoko hoe traduction littérale zany mba mora azy ngamba no hoe endry dikany endry dia sage dia feo dia voix zany hoe sage voix zany misy dikany anankiroa azotsika sarahana amin'le endrim-peo le sage voix fatatsika fa Andriamanitra ny tompon'ny fahendrena endrim-peo en singulier zany dia izy sage voix izy ary isika rehetrarehetra izay fitaovana sy fantsona ampiasainy instrument zany dia isika koa dia mampita izany ary isika rehetra koa no endrim-peo ka angamba tsy izay sampana amin'ny endrim-peo ihany zany rehefa tena jerena le izy teo no endrim-peo fa tokony isika rehetra no sady manana fahendrena amin'ny kristianantsika ho fanasin'ny tany anaparitaka ny tenin'Andriamanitra sy ny filazantsara eo amin'izao tontolo izao amaraparana amin'izay fa tsy ho lava teny akory misy fomba fitenenana diso ianontsika loatra angamba mety hoe vazivazy le izy nefa azo raisina tsara mihitsy hoe Andriamanitra no nanome ianareo ny toeny fa balita no tsy ambininy matetika rehefa tenenina izay zavatra izay dia ohatrany milaza hoe nisy olona nahazo zavatra dia nefa tsy nampiasaina amin'ny tokony ampiasany azy le izy dia tsy mitondra ininona ho azy ka ho vaiko kely izay fitenenana izay ataontsika hoe Andriamanitra no nanomeny talenta fa i balita ve no tsy ambininy le balita zany le tsika rehetrarehetra tsy musicien fotsiny no teneniko eo fa le zay rehetra mieritritra hoe manana talenta rehetrarehetra ka ny ampaherezana anareo anatin'izany zavatra zany dia mino fa samy manana talenta daholo tsika rehetrarehetra any amintsika any mety efa fantatra le talenta mety tsy mbola fantatra le talenta mety musicien le talenta mety mpanao poésie le talenta na zavatra hafa mety mahandro nem ohatra le talenta tsy maninona mihitsy Andriamanitra nanome anao an'le talenta aza manaiky iteny hoe tsy ambininy ianao ry balita isany tsy balita moa zany fa sika tsirairay avy fa ny tianambara dia misokatra ho antsika rehetra ny sampana endrim-peo sika rehetra izay manana talenta amin'ny zava-maneno nisy témoignage betsaka efa natao i Xavier moa maly ny teny hoe tsy voatery manana talenta be vao manana toerana ao amin'ny endrim-peo te anontany kely azo amintsika eto hoe misy izy amintsika no mahay mitendry instrument na kiritsana io na zay anare te anontany hoe afaka manangan-tanana ve izy amintsika no mahay tsy mitena hoe mahay be fa mahay zany hoe mety efa nanandrana tendry gitara sy ohatran'izany afaka manangan-tanana ve atao ambony tsara azafady mba jerena tadidionareo samy mijery daholo tsika dia mitadidy hoe iza zany le olona tokony atonina na izy nareo le tokony anatona anay fa ny tianambara dia manana toerana ho anareo misy toerana ho anareo atao amin'ny endrim-peo raha tonareo ka mahatsiaro ho voantso anatin'izany lazain'ny pastera teo no hoe ilaina ao anatin'ny sampana no hoe harmonie sy ny humilité zany hoe fanetretena zany ary firindrana ao anatin'le izy dia tsarovy fa manana toerana ao nareo na dia ohatra ary amin'ny alady tsotra ohatra hoe tsy hainareo daholo le hira rehetrarehetra mety afaka mitendrinareo hoe hira feokira interlude ray fotsiny ary ohatra mandroso tsika rehetrarehetra tsika rehetrarehetra miara-mandroso atsika rehetrarehetra ny sampana ary aza miandry hoe anao journée porte ouverte ny endrim-peo vao anatonareo anatonanay fa ny anay endrim-peo dia efa
toute l'année cœur ouverte ny anay fa tsy miandro porte ouverte zany misokatra ho anareo ny fonay andray hiditra ato anatin'ny sampana dia zay ngamba vao tena marana ny azoko tenenina raha misolo teny amin'ny sampana endrim-peo dia ny hoe fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao anay ary raha mitodika amintsika endrim-peo kosa dia hoy aho hoe mandehana amin'izao herinao izao ho an'Andriamanitra rery voninahitra. Mamerina ny fiarabanantsika tsy lava resaka fa efa voalazan'ny namako hery manoto ny zavatra tena tokony lazaina fa amin'izao fotoan'izao kosa dia tsika fiangonana no iarahaba ny sampana endrim-peo, sampana zava-maneno, sampana zandry indrindra eto amin'ny fiangonana noho izao isa-taona nankalazan'izy ireo nanomboka omaly ka amin'ny farany androany izao. Hafakely satria voalohany araka ny lazaina omaly ary zareo no nanao isa-taona amin'ny endrika mivantana izany hoe en présentiel noho ny valanaretina ka zava-dehibe no isaorantsika ny tompo mikasika izany zany fanombohana izany zay inona fa mbola ho betsaka ny aorianao ka dia iteraka ho voninahitr'Andriamanitra voalohany indrindra raha iteraka fa tsy hoe iteraka azy ireo fa mahay mitendry zava-maneno be izy akory satria falitsika fa manana sampana fahavalo izay na dia zandry indrindra azy dia mitondra zava-baovao aim-baovao amin'ny fiangonana manontolo ka dia iteraka tsika ho voninahitr'Andriamanitra. Dia ten'Andriamanitra foy no amehezako ny afatra avy amin'ny fiangonana zany ho an'ny sampana zava-maneno fa ho atsika ihany koa satria raha mijery anareo zao angamba misy ataoko hoe instrument eo amin'ny folo eo ny karazana instrument androany ery manosa firy anoany zany hoe tena samy hafa daholo izy ireo nefany mitambatra izy ireo dia manome zavatra mirindra milamina tsara misy harmonie dia zao ilay tenin'Andriamanitra hoe toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy ao amin'ny Romanina 12:15 zava-dehibe zany nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ. Zay no mahafiangonana antsika voalazan'ny namana teo ilay izy fa zay no fahamezana an'ilay afatra androany hoe samy manana ny maizy azy daholo samy manana ny toerany eto amin'ity fiangonana ity androany dia nasehoan'zareo zany fa fiangonana ray isika ka inona ka hitoy zany fa tsy hijanona anio any ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Revana tsy hitako tsony izay ambara kalaza balady olodolo miaraka ny teny teo ary efa voalazan-dolo ny zavatra tokony ambara ny azoko ambara amintsika fotsiny dia zao rehefa ny antsoa ny mpitandro Élisée Andremiandry ny angavy ny ankanesako aty androany isolo tena azy satria izy tsy ho ao dia tsy ny salasala satria fantatro ny fahaizan'ny mpitendry zava-maneno eto Toulouse matetika manany aneny azy ireo ny mpitendry piano hoe ary taonareo zany tao mpapangola anaty katsaka izay mivoaka babany avokoa zany ny mpitendry piano mbola vao piano fotsiny zay hitako zay zao mahita violon, saxo, guitare, batterie tena ny tao am-poko mihitsy ny lazaiko anao loatra hoe tena mangitakitaka mihitsy rehefa maheno an'io feokira izay nitendren'ny sampana zava-maneno teo izy amin'ny anarany teo endrim-peo sampana endrim-peo dia tsy manana olazaina fa tsy mamerina nefa voalazan'izy ireo mahaleva mahalasana amin'ny zavatra ataonareo fa araka ny hirantsika ao amin'ny firana FFP hoe Zanahary no mahela ny
fetaona anananao ny fetaona anananao zanahary ny mahaelan'io tian'andriamanitra nareo ahatra 50 taona tahaka ny mahasalamo ny fa 50 ny salamo dia ataony zany fa ataon'ny fandimby eo maharitra mandrakizaika dia mahaleova mahalasana ary indrindra tazony ilay fifaliana anananareo ary atao amboniny zavatra rehetra ny humilité tsy hoe hidina ambany be aty kory fa hoe fahaizana mampiara-peo ary tsy hitady voninahitra ho amin'ny tena aza izahay tompo nomena voninahitra fananaranao ihany noho ny aminao hivavaka isika tompo misaotranao noho ny fotoana rehetra izay nototosaina androany reny rehetra reny dia manambara fa miendrim-pidirana tokoa ianao ary manambara ihany koa fa mitaky izany amin'ny olona tsirairay ianao satria ianao dia tompo mpanjaka ambony indrindra ary tokony hoajaina tokony ankatoavina ary tsy ampirafesina amina zavatra tsy izy misaotra tompo ao fa izay rehetra dia efa nomenao ny fahazotoana ny finoana azo anay mankalazanao isan'alahady ary misaotra noho ny amin'ity andro ity izay manokana amin'ny andro rehetra satria isataona ny endrim-peo eny tompo ampio zany sampana izany mba ho sampana velona tokoa ary hitarika olona fa tsy hotarian'olona ho sampana fitaratra eo amin'ny fifankatiavana eo amin'ny fimbonam-panahy eo amin'ny finoana eo amin'ny asa rehetra ho sampana miezaka hatrany miara-miasa amin'ireo sampana rehetra indrindra amin'ny fiangonana ho fampiroboroboana hatrany ny fankalazananao sy ny fanotarana ny ambaindain'ny fanjakanao izany vavaka izany tompo dia akambanay amin'ny vavaka mamy izay nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra vamasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao anay sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay n'io ny anina sahaza ao anay ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manavany amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hena ary ny voninahitra mandrakizay amen dia ho famaranantsika an'izao fotoana manokana izao dia averintsika atao le hira tena tiantsika be maly iny le mon Jésus mon sauveur dia miaraka mira daholo tsika tsisy manao solo androany fa miaraka mira daholo isy projection andeha eto amin'ny tononkira n'Andriamanitra rery voninahitra. Tsara ngambitsika raha mitsangana tena hitako hoe tsara mihitsy.
Iary vavaka isika tompoko. Tompo, tsy hainay ny tsy hisaotranao amin'izao nanomezanao anay tombonandro ahafahanay midera sy mangataka ny famindram-ponao amin'ireo zavatra rehetra manahirana anay. Mangataka izay ho an'ity tany mandray anay ity. Ianao anome ny filaminana mba hahafahanay manefa ny adidy aman'andraikitra ary indrindra ny asa fanomponanao. Mivavaka ihany koa izahay ho an'ny tanindrazanay dia Madagasikara. Ianao anome hery sy fahendrena ho an'ny mpitondra mba hampiala ity tany maminay ity amin'ny fahasairananay rehetra. Ankinina aminao koa Tompo ireo tsy salama rehetra. Ianao hanitsitra ny tananao masina ka hanome ny fahasalamana ho an'ny tsirairay avy. Vavaka ihany koa no asandratray ho an'izay manana olana isan-karazany ninona endrika izany mba hahatonga ny vahoakanao hanana fiadanam-po mba ho voninahitrao irery ihany. Mahatsiaro koa izahay Tompo ny mpitandrina izay miala sasatra amin'izao fotoana izao. Ianao hitantana ny diany hatrany. Apetraka eo tananao ny projet fiangonana izay kasainay raha sitrakao. Ianao no hanilo sy hitarika ny lalana tokony alehanay amin'izany. Amin'izao isan-taona ny sampana zava-maneno izao dia mangataka koa izahay hitahinao an'ity sampana ity mba hamobe ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Amen. Tonga eto amin'ny famaranana fotoantsika, koa mialohan'ny efatra sy ny tsodrano dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 5:700 ny andininy voalohany ary ao aorian'ny tsodrano dia iraintsika ny antema fa 9:10. Tsanganantsika. Tompo isika noho ny zava-tsorehetra sy ny fahasoavana no raisitsika tamin'izao maraina izao ny andritra ity fanompom-pivavahana ity. Izao no afatra ampitondraina antsika alohan'ny isarahantsika. Araka ny voasoratra ao amin'ny epistilo an'ny Kolosianina 3:7 sy ny 7 vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara ka mifananara amin'ny salama sy ny firana ary ny tonokiram-panahy mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'ny Jesosy Tompo izany rehetra zany ka misaora an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Raiso ny tsodrano avy amin'ny Tompo. Hitahy anareo ny Tompo
ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny ny tompo ka hiantra anareo hanandratra ny tavany aminareo ny ny tompo ka hanome anareo fiadanana amen. masina ireriany ny saotra ny dera ny aja sy ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana manompo ny tompo amin'ny fifaliana.